Anio alahady 5 Oktobra 2022. Alahady 20 manaraka ny Trinité. Alahady hitondrana am-bavaka ny Sampana Fifohazana ary alahady réformation. Alahady farany Mpitandrinatsika Loha-hevitra hoe Mirosoa amin'ny finoana masina. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andesika hitsangana hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 50:1. Aorian'izay dia ny hira fifohazana larana 10, andiny voalohany, 2 ary 3. Salamo 50:1. Rehefa hita dia vakitsika mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Aleluia! Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Miderazy eo amin'ny abakabaky ny heriny, miderazy noho ny asany lehibe, miderazy araka ny habeny voninahiny, miderazy amin'ny fitsofana ny anjomara, miderazy amin'ny valisy ny lokanga, miderazy amin'ny ampongatapaka sy ny di, miderazy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, miderazy amin'ny kipantsona maneno, miderazy amin'ny kipantsona tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofinaina sa mideran'i Jehovah. Aleluia. Amen. Ivavaka isika. Aleluia. Midera sy manome voninahitra anao tokoa izahay. Andriamanitra RASOAZANAKOLONA fanahy masonao noho ny alehiben'ny famindramponao sy ny fitiavanao anay dia mipololotra avy ao anatinay ao ny fiderananao. Asandratra iavy tokoa ny anaranao fa Andriamanitra be voninahitra ianao. Mideranao izahay noho ny asanao lehibe, mideranao izahay
fa Andriamanitra mpamindra fosiny miantra ianao, mideranao zahay fa Andriamanitra be fitiavana indrindra ianao. Ary dia misaotra anao ihany koa zahay noho ny amin'ny ity fotoana ity izay ahafahanay manatona anao indray ry Tompo. Na dia teo avokoa azany zavatra maro samihafa ny famoafao teo amin'ny fiainanay, dia tsapanay fa teo hatrany ianao, nampahery, nampitraka, ary indrindra nampitombo hatrany koa ny finoanay tamin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao zahay fa ianao no mbola mahatoy izao anay, ary misaotra anao fa namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tokoa ianao. Ankehitriny ary Tompo, dia mangataka indrindra izay ilay fanainao masina mpitaridalana, ameno ny fo sy ny saina mampanahinay, azonay miatrika anao feno amin'ity anio ity indray. Ary indrindra ry Tompo, mbola irosonay hatrany amin'ny finoana masina, mba hatanteraka izany anefa dia mamindra fo aminay, mamela ny elokay amin'ny tsy fahantanterahanay rehetra tamin'ny lasa teo anatrehanao. Na rahanao Jesosy Kristy anadio anay sy hanavao anay indray, mba ho tena olom-baovao indray izahay amin'ity anio ity, ho voninaitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mialohan'ny hiakaran'ny tompona anjara anatanteraka ny fampianarana ho an'ny sampana sekoly alahady, dia mangataka ny mpianatra sekoly alahady rehetra sy ny mpiandraikitra hitsangana hanao ny hira 7:1. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera manome voninahitra anaranao izahay. Misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay azahoana indray mandreny teninao amin'ny alalan'ny 10 minitra sekoly alahady. Koa ankehitriny ary Tompo dia mitenena fa amin'ny ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalana fampianarana ho antsika amin'ity fotoana ity rakizy dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Izany ten'Andriamanitra izany rakizy dia matetika rehefa ilay mivavaka alohan'ny atorontsika no manonona izany ten'Andriamanitra izany. Ary tena mendrika ho ataontsika mihitsy izany mba hananantsika toky sy hananantsika finoana tsara, tonga antsika hita fiadanana tsara mandritra ny amin'ny alina rehefa atorontsika. Mba azahoantsika tsara n'izany ten'Andriamanitra izany aza dia misy tantara izay ambara amintsika. Ity tantara ity dia tantara tena marina, tantara tena nisy. Nisy kristianina roa lahy misionera tany Malezia. Izy roa lahy ireo niasa tany Malezia, izany hoe tany ambanivohitra Malezia zany. Dia nisy fotoana lany ny volan'izy ireo. Dia tsy maintsy mandeha any andrenivohitra izany izy vao mahita banky. Dia nandeha tany izy kanefa noho ny alavitry ny lalana dia nanapa-kevitra izy lasa teny an-dalana rehefa miverina izany. Tamin'ny fotoana fiverenana izany dia natory teny an-dalana izy. Io tanàna natoriana io nefany dia tanàna fandalovan'ny jiolahy. Dia tamin'izany dia nangataka mafy tamin'Andriamanitra izy ireo mba harovany ary dia natory tamin'ny mpilaminana.
fotoana kelikely tatio arina herinandro tatio arina dia nisy lehilahy anankiray a tonga hitsabo tena tao amin'ny toeram-pitsabon'ny misionera satria ny misionera moa ny asa misionera zany a dia tsy mitory filazantsara ihany fa manao asa misiona ka izy ireo lahy reto a dia sady nampianatra no nitsabo dia le lehilahy anankiray lazaina teo a dia saika hitsabo zany na le anteo dia teo amin'le fotoana niarahana izy le dokotera teo zany dia gaga izy niondrika nijery azy le dokotera dia taitra izy sady nieritreritra hoe efa hitako ianao ty dia ozy le dokotera taiza ianao no nahita dia ohatra ny laza tsy anontaniana teo zany le lehilahy dia ozy izy hoe tena ianao mihitsy ozy le izy ianao sy tsy namanao itsy dia hoe fa ahoana indray andro izay ozy izy nareo hitanay nandeha tany amin'ny banky naka vola dia rehefa avy naka vola nareo fantatray mihitsy fa nisy vola betsaka tany aminareo dia saika hanafika anareo izay ozy izy dia niandry alinalina izay mba hanafika sy hanendaka anareo kanefa noho ny tonga teo amin'ilay toerany lasianareo izay ozy dia tsy sahana namela ianareo satria nahita miaramila 9 lahy izay nilanja sabatra dia gaga ilay misionera sady hoe tsy mana miaramila izany izay dia nanitrikitrika mafy izany ilay jiolahy tena nisy mihitsiny izany mihitsy tsy nahavoanareo fa nisy miaramila 9 lahy ny andranareo teo dia mifanditra teo zany izy ireo lahy hoe tsy nisy an'izany dia indray manao tena nisy mihitsiny dia mifarana teo zany resaka fa vita amin'ny fitsaboana azy dia lasa nody izy rehefa tonga tany Angletera le misionera dia nitantaran'izany zavatra izany tamin'ny olona dia rehefa nitantaran'izany izy dia gaga ny olona dia nisy misionera anankiray nanatona azy hoe tena tadidiko ozy izy fa tamin'ny fotoana tantarainao io dia oviana moa ilay daty dia nitenenina teo ilay daty tamin'ny fotoana io izay ozy nanao fivoriam-bavaka tamin'ny arivan'io ary alim-bavaka mihitsy nataonay dia nisy olona anankiray tena natsiaro am-bavaka anareo lahy tamin'ny alina iny dia tiako ozy izy manamarika eto fa 9 lahy zahay 9 menada zahay ny tao dia gaga daholo izany olona tena nisy asan'izany mivavaka nataondry zareo satria ilay 9 lahy le miaramila nrongo basy hitan'le jiolata ry zany izy 9 menada mivavaka ho an'izy ireo lahy tany Malezia hitantsika amin'izany zany rakizy fa tena fitaovam-piadiana mahomby mivavaka ny kristianina ray mandoalika mivavaka dia manjary toy miaramila mpitapiadiana ka ho ampaherezina indrindra zany tsika rakizy eo amin'ny fiainantsika azoty hivavaka mandrakariva satria izany koa nefa ampianarina antsika ao amin'ny sekoly Alahady ka eo amin'ny fiainantsika rehetra na amin'ny tsara izany na amin'ny ratsy dia azoty hivavaka mandrakariva isika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny soratra masina dia ataontsika ny hira firana fifohazana larana 70 andiny voalohany sy ny faharoa.
Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izahay. Misaotra anao noho ny amin'ity anio ity indray, raha andresy hainy ny teninao izahay ankehitriny. Dia mangataka indrindra ny fahafenon'ny fanahy masina ho aminay tsirairay avy, indrindra ahatonga anay ho mpanompo miroso amin'ny finoana masina tokoa. Dia ianao tompo no hiasa ao anatin'ireo izay hamaky ny teny, ka tsisy teny ho latsaka fa ianao no hitantana azy ireo, ka ary eo ihany koa ny mpanomponao izay mbola hanambara ny teninao, ny hafatra avy aminao, dia hitondra aina ho an'ny mpanomponao tsirairay avy tokoa izany. Ho voninahitry ny anaranao masina, dia misaotra Jesosy. Amen. Ovakina amintsika ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny Isaia 7:1-9. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro ny Ahaza zanaky Jotama, zanaky Ozia, mpanjakan'i Joda, no ny akaran'i Rezina, mpanjakan'i Siria, sy Peka, zanaky Remalia, mpanjakan'i Israely, hanafika an'i Jerusalema, nefa tsy nahafaka azy izy. Dia nambara tamin'ny taranaky Davida hoe, injao ny Sirianina efa mitoby any amin'ny Efraima, ary nirondrona ny fony sy ny fony vahoakany toy ny firondronan'ny hazo any anala raha asian'ny rivotra. Ary io Jehovah tamin'ny Isaia, mivoay ianao ry Seara Jasoba, mivoay ianao Seara Jasoba, zanakao, hitsenahan'ny Ahaza eo amin'ny faran'ny lalan-kandrano amin'ny kamory ambony, eo amin'ny lalambe makamin'ny sahan'ny mpamotsy lamba, ka lazao aminy hoe, mitandrema ka aza taitaitra foana, aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka amin'ny fonao. No ireto tapaporoana roa midonaka ireto dia ny firehetan'ny fahatezeran-Rezina sy Siria ary ny zanaky Remalia. Satria efa nanao sainam-pidoza aminao Siria sy Efraima ary ny zanaky Remalia, ka nanao hoe, andeha isika hananika ny Joda ka hampaharaiky-tahotra azy ary hanafaka azy ho antsika, ka hanangana ny zanaky Tabeala ho mpanjaka ao afovoany. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy ho tanteraka izany ary tsy hisy izany. Fa ny lohan'ny Siria dia Damaskosy, ary ny lohan'ny Damaskosy dia Rezina, ary ao anatin'ny 15 taona dia ho ravan'i Efraima, ka tsy ho vaniko firenena intsony. Ary ny lohan'ny Efraima dia Samaria, ary ny lohan'ny Samaria dia zanaky Remalia. Raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Amen. Toy izantsika mivaka soratra masina. Zany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jauna. Jauna 4 manomboka amin'ny 740 ka mitsahatra 750. Jauna 4 manomboka amin'ny 740 ka tsahatra 750. Amin'ny anaran'i Jesosy, sora mandreny ambony. Niverenan'i Jesosy tany Kana sy ny nahasitrana ny zanakalahy tandapa anankiray. Ary tonga tany Kana any Galili indray Jesosy, dia tany amin'ilay napodiany ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaume. Ary rehefa reny Jesosy efa tonga tany Galili avy tany Jodia, dia nakany aminy izy, ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo, dia tsy mba hety hino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, handeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy tamin'ny zanaka, dia lasa nody. Ary no nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora 7 no nialan'ny
no nialany tazo taminy, koa fantatry ny rainy fa tamin'izany indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny hakohonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tany Galili avy tany Jodia. Amen. Hofaranantsika ny famakiana soratra masina. Zany dia ho hitanareo amin'ny Kolosianina toko faharoa. Kolosianina toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no lazaiko. Fandrao izy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an Kristy. Koa tahaka nandraisanareo an Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo, ka mahazo toa amin'ny mpisaorana. Amen. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Mialohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra hitory sy hanambarany hafatra avy amin'ny soratra masina, dia andesika hitsangana anatanteraka ny hira 920 amin'ny firana fifohazana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mifarana ity ny volana Oktobra. Mbola saina hatrany isika hiroso amin'ny finoana masina. Ny baiko ny Isaia toko 7 novakiana teo, dia mampandiny tena antsika ny amin'ny fisian'ny mpanan-kivy tsy hirosona amin'ny finoana. Anisany avohitra ny jauna ihany koa, toko 4 izay novonaky teo ny firodrodon'ny olona any amin'ny misy fahagagana sy ny zava-malazalaza. Ndeha ary izay voalaza araka ny Kolosianina toko 2 ny andininy 4 hatramin'ny 7 no handraisantsika ny 4 sy vatsim-panahy androsoana amin'ny finoana masina anio. Fa iza no asaina miroso amin'ny finoana masina? Ahoana no atao ampandroso amin'ny finoana? Ireo fanontanian'ireo no andeha hovaliana amin'izao fijerentsika ny Kolosianina toko 2 izao. Ianareo efa nandray an'i Kristy mirosoa amin'ny finoana, araka ny Kolosianina toko 2 ny andininy 9. Izao no voasoratra. Koa tahaka ny andraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa. Afarana ireto kristianina tao Kolosia ireto, handeha araka ny Kristy,
satria olona efa nandray an'i Kristy, olona efa manana an Jesosy ho tompony, olona efa manaiky an Jesosy ho mpamonjy eo amin'ny fiainany, mandehana araka izany koa. Hoy ny baiko ho an'ny kristianina. Mandrakariva tokoa manko rehefa tonga eo amin'ny toerana metimety ny olona iray, dia tsy te hetsika eo fa hoe efa mba milamina, efa mba miadana, eny efa sambatra. Misy fahamarinana zany satria izany mihitsy no tanjon'Andriamanitra izay nanomezany an Jesosy Kristy tompo, mba hilamina, hiadana ary ho sambatra izay mandray azy. Fa ny dikany hoe mandehana araka izany koa no adino matetika. Jesosy no tompo, ka ho an'izay mandray azy dia manarady io tompony io. Mandehana araka izay an'rahan'ilay mandeha araka izay an'rahan'ilay tompoina ny mpino. Zany hoe ny mampandeha ny fiainana na ny mampiodana ny fiainan'ilay kristianina dia ny fifandraisany amin'ny Kristy izay efa noraisiny sy ankatoaviny teny. Hitantsika ny amin'ny tantaran'ilay tandapa ta Kapernaona. Fantatr'ilay tandapa ny fahatongavan'i Jesosy tao Kana. Fantany fa i Jesosy nanao fahagagana, i Jesosy efa nahasitrana marary samihafa. Dia nankany amin'i Jesosy izy ka nangataka an Jesosy any aminy mba ahasitrana ny zanany izay efa ho faty. Nasiaka Jesosy satria fahagagana sy fahasitranana ara-nofo no zava-dehibe tamin'ireo olona nanatrika sy tamin'ity tandapa ity. Manokana no tenenin Jesosy ilay tandapa hoe mandehana mody, velona ny zanakao. Dia nino ny tenin Jesosy ilay tandapa ka lasa nody. Ary dia sitrana tokoa ny zanak'ilay tandapa noho ny finoana ka nandehanany araka ny tenin Jesosy. Izany no asehon'ny Jaona 4 ny 9:7 hatramin'ny 7:15 tamintsika. Ry havana malalo amin'ny tompo, efa ao amin'ny tompo ianao ka mivelara fiainana miaraka amin'ny tompo, mandehana, mirosoa amin'ny finoana. Betsaka ny kristianina am-bavaka sy mangata-javatra, na fahombiazana na fahasitranana, tovariana mitady fahagagana sy vokatra haingana, fa toa tsy mahita satria tsy mandeha miaraka amin'ny tompo, tsy manao hetsika amin'ny finoana, tsy mety roso lalina, tsy mety hanao dingana amin'ny finoana, koa mandehana sy mirosoa araka ny tenin'ny tompo. Fa ho hitanao fa hamarin'Andriamanitra ny teniny araka ny Marka 5:20 hoe fa izy ireo kosa dia lasaka nitoriteny eny tontolo eny, ary ny tompony ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Izao famantarana ambaran'ny Marka 5:20 izao dia ho an'ny mpino mandeha araka ny tenin Jesosy ka miroso amin'ny asa maneho finoana azy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana araka izany koa. Ny faharoa ihany koa ry havako dia izao hoe ahoana ny atao hampandroso amin'ny finoana. Raha ny Kolosianina 2:7 dia milaza hoe mianara sy mitombo mba handroso amin'ny finoana. Hoy ny soratra masina eto: ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Olona efa manana ny Kristy eto no asaina mianatra sy mitombo hatrany.
olona efa manana any Kristy, no asaina mianatra, no asaina mitombo hatrany. Zavatra telo no tanjon'ny fampianarana hoy Paoly ho an'ny kristianina: mamaka tsara, miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana. Ny tsy fetezana hianatra sy ny akamoana dia ahatonga ny kristianina tsy anam-paharetana, ahatonga ny kristianina tsy mamaka tsara na ho mora ilangilana, tsy miorina mafy na ho azo rebirebena ka tsy tafatoetra amin'ny finoana. Manaraka izany ny hoe mazoto amin'ny fisaorana, izay mitarika ao amin'ny fahafenoana na fitombona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Efa hatramin'ny vanim-potoan'i Paoly sy ireto kolosianina ireto moa no efa betsaka ny hevitra ny famoivoy mba hanozongozonana ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ny fahendrem-piaina na filozofia ohatra, tamin'ny alalan'ny kady sy ny lojikan'olombelona, indrindra tamin'ny alalan'ny fomba nahazatra sy ny fomban-drazana samihafa ampianarina eto amin'izao tontolo izao. Izany no miteraka fifandirana na fifanolan-kevitra teo amin'ny samy mpivavaka. Ny jaona 7:20 dia mitantara fa nifanditra ny fahalalana an' Jesoa, ny fampanditra tamin'ny fahalalana an' Jesoa ireto olona. Nitady fanazavana misimisy tamin'ny jaona mpanao batisa ny mpanaradia azy, izay vao avy niady hevitra tamin'ny jiosy anankiray. Nambarany jaona fa izy Jesoa sy ny fahefana tsy maintsy mitombo, fa izaho jaona sy ny momba kosa tsy maintsy miena. Mampiseho izany fa ny maha izy azy antsika olombelona dia tsy maintsy miena, fa tsy maintsy mitombo ny fiainana sy ny fiarahana amin'i Jesosy Tompo. Amafisin'i Jesoa any amin'ny jaona 5:20 fa toy ny voaloboka sy ny sampana izy sy ny mpianana, ka ny firaisany sy ny fitoeran'ny teniny ao amin'ny mpianany ampiasaina na angatahan-javatra no ahazombokatra be ka ankalazana an'Andriamanitra ray. Ry havana, Mirosoa amin'ny finoana masina ka mianara sy mitombo toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Aza menatra ny filazantsara, mpianatry ny tompo isika, noho izany mazoto mianatra mandrakariva. Tsy miandry rehefa maty isika vao asandratra ho masina, fa ankehitriny dia efa no hamasinina tao amin'i Jesosy Kristy mba hialana amin'ny tsy fahalalana sy ny fahadiso-kevitra no hianarana, ary mba hivelarana amin'izay fahamasinana izay no hitomboana sy ahazotoana hivelona amin'ny fahasoavana. Raha fehezina izay nambara dia izao hoe: tahaka ny efa nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia Mirosoa amin'ny finoana masina, mazotoa mandalina mba tsy ho zazabodo amin'ny fahalalana, fa mba ho tonga olon-dehibe ohatra amin'ny fahafenoana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
ivavaka sika. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao zahay fa tia dia tia anay tokoa ianao, ka mbola mandrisika anay, mibaiko anay, mba hirosonay hatrany amin'ny finoana satria efa nandray anao Kristy zahay, ary handeha araka izany tokoa. Misaotra Jesoa fa ianao mihitsy no mitarika anay eo alohanay ka ho fahazavan'ny lalanay. Misaotra ihany koa fa ianao mihitsy no mibaiko anay mba hianatra sy hitombo zahay amin'ny finoana anao. Ianao lay nanaiky hisolo anay. Jesoa, misaotra anao fa ianao tokoa no nampianatra anay ny amin'izany teny izany, ka azonay mandeha ankehitriny, ka tsy ho naman'izay miemotra intsony izahay ho amin'ny fahaverezana fa ho naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tompo, mitoera ary aty anatinay, ary miara mandrakariva lalana aminay, mba ho velona tokoa zahay, ary mba olona marina tokoa, ho velona izany finoana izany. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao koa zahay amin'izao fotoana izao, fa afaka mangataka izahay eo anatrehanao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Mangataka izahay ho an'ny Sampana Fifohazana izay tsaroanay am-bavaka ankehitriny, mba hiara amin'ny fo amin'izy ireo tokoa zahay, ho vavolombelonao naiza misy anay. Andriamanitra, mangataka izahay ny amin'ny asa sahanin'izy ireo, ny amin'ny fijoroana tanterahan'izy ireo, tohany hery, tohany fanahy mazoto indrindra ihany koa. Tompo, mangataka ihany koa zahay ny amin'ny fiangonanao, fiangonan Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fitandremana, ny synodam-paritany, ny foibe ihany koa, dia apetraka hifeno eo am-pelatananao, mba ianao Jesosy Kristy tompo tokoa no hitombonay amin'ny finoana, hampitombo ny finoanay. Mangataka izahay Jesoa ny amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa eo anivon'izany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany, omeo azy ireo ny saina hendry ahafahany mitondra sy mitarika ao amin'ny fahamarinanao ny fiangonanao. Jesoa, mangataka ihany koa zahay ny amin'ny firenenay, jereo amin'ny masom-pitiavanao zahay tsirairay eo anivon'izany firenena malagasy izany, ny mpitondra rehetra ihany koa, amindrao fo zahay ary avelao eloka ihany koa. Tompo, izay rehetra mahasoa anay dia toavy sy tanterao aminay araka ny habeny indrafonao. Ianao ilay nampianatra anay nivavaka manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay io ny anina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha hiara-hitsangana isika anao ny fanekam-pinoana laharana 4. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika, dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataon'ny Andrea hoe: efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny teniny nataon'ny Samaritana hoe: ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teniny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Tonga eo amin'ny fiainoana ny raran'Andriamanitra isika izao.
anatin'ny fanarana ny raharan'andriamanitra isika zao ry avana hoy ny ten'andriamanitra amintsika koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehanao amin'ny araka izany koa ka mamaka tsara sy miorana mafy ao aminy ary hitafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana izany ten'andriamanitra noraisana ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosiana toko 2 ny fahenina sy ny 15 zany ny ara-banantsika rehetra mpianaka finoana tratra zao alahady dia amin'ny 20 Oktobra taona 2024 izao faly ny FJKM am-boja fanantenana mifandray amintsika amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana arana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera izao ary miaraba manokana isika ny Sampana Fifohazana eto amin'ny Mpitandrina amin'ity an'ity misaotra n'Andriamanitra mandrakarivo tsika ry havana fa nitoya tamin'ny alarobia lasa teo ny fanoizana ny asa fantarana fiangonana akasitrahana feno isika am-bavaka tamin'izany nampahery ihany koa ary ireo izay ny asa atao anatin'izany dia ankasitrahana feno dia mampahery antsika fiangonana manontolo hivavaka mandrakariva tsy hitsahatra amin'ny fanoizana izany asa izany tondram-bavaka ihany koa isika izao tontolo izao misy atsika miady amin'ny valana retina ny firenena malagasy ihany koa dia mampahery ny sambana sy fiambandana isika komity ny antokopira ihany koa mba aleo alasana mandrakariva mamaraparana ny taona mpiasana isika satria mifarana amin'izao volana Oktobra zao ny taom-piasana eto amin'ny FJKM am-boja fanantenana dia mampahery atsika hiatrika sady ny amikoa ny taom-piasana vaovao ny amin'ny taona 2024 dia mametraka ny vidanan'ny tompo ho amintsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Hoy ny soratra masina, mifoasa tsara, miorena tsara, aza miova, ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita ny vidin'ny tany teny ampitamboomena. Fisaorana koa atsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra nitondra am-bavaka sy nandray anjara tamin'ny fividianana ny tany ny fifohazana teny ampitamboomena. Fa voaloha tanteraka ny vidin'ny tany. Nefa manentana antsika izay mbola tsy namerina ny valopy mba hamerina ny izany. Hiditra amin'ny dingana manaraka isika amin'ny fanoratana ny tany, mila vola sy mila vavaka izany. Noho izany dia isy indray ny valopy manaraka ka mampahery antsika mpiara-miazakazaka amin'ny finoana andray anjara amin'izany. Misaotra antsika sahady ny amin'izany. Mitoya ny fivoriam-bavaka ny fifohazana isaky ny alarobia hariva amin'ny 9:00 sy ny asabotsy maraina amin'ny 10:00. Misy ny asa sy fampaherezana amin'ny fotoana io. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Anatanteraka ny rakitra isika ny hira fahaenina sy telonjato no horetontsika amin'izany.
dia hivavaka isika hanolotra ny rakitra. Tompo, misaotra anao zahay ny amina fanainana tanteraka ny rakitra, ary indro atolotray miaraka amin'izany ihany koa ny tenanay ho anao, ka izay rehetra tianao dia atolotray ho anao. Raisy Tompo, mba ho anitra manompofona eo anatrehanao. Noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo no azahoanay manonona izany vavaka izany. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka ao karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainanareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia ataontsika ny hira fa 3:300. petraka ny fiangonana manatanteraka vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.